Topoklasy topoko vavy faly miarabantsika isa tokantrano indray amin'ny ity aliny fa 4 novambra 2024 ity fandarana resao aloha fantelony sady zao andin'ny fantelony amin'ny ity anio ity fantatsika fa ny fandarana dia natao makafakana ara-politika hitondrana ny vaovao misy eto amin'ny tany sy ny firenena ary miainga amina fanadiadina ndrenjato Vonsan no manolotra ny fandarana Guy Maxime Galaiseno tamin'ny farany herinandro teo dia vaovao nafana teto amin'ny tany sy ny firenena ny fitsidiam-paritra fa nefa ny sady zao nataony ny groupe Panorama. Ny groupe Panorama fantatsika fa ivondronan'ireo parlementaire, ivondronan'ireo olom-boafidy fotony ary ny antoko politika 7 izay mamaritra an'izany vondron'ny Panorama zany. Fantatsika ny fanambarana ombenombeny efa nataon'izy ireo tsapa tamin'ny farany herinandro teo ndrenjato fa dia tsy navela indray ireto solombavambahoaka izay tonga tany Fianaratsoa mba hifampitafa sy fanakalo-hevitra ary anao tatitra raha izay no anambarana azy tao amin'ny tanàna ny Fianaratsoa satria dia nipetraka indray ny tsy fahafahana nanatanteraka izany na dia efa nisy aza ny dingana nataony ireo nanomana an'izany ndrenjato inona no azo ambara manoloana ny fisakanana izay nitranga tany Fianaratsoa nataony reto vondron'ny Panorama soloany ny solombavambahoaka tena ireto. Manatitra ny arahaba fantatsika moa fa ity fanjakana ity dia tompon-daka eo amin'ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ary ny lalam-panorenana no vovonany edin'ny lohany eo amin'ny fomba ifampitaizana eto amin'ity demokrasia iainantsika eto Madagasikara ity. Nefa moa dia tompon'andraikitra any amin'ny faritra no misakana ny solombavambahoaka tsy afaka anao tatitra ho an'ny vahoaka. Ny solombavambahoaka ny Madagasikara fantatsika fa dia mizakany zany statuany zany solombavambahoaka ny Madagasikara marina izy ary naiza eto Madagasikara dia tokony ho afaka izy anao ny tatitra ho an'ny vahoaka fa tsy akifidy io hoe olona voafidy tao amin'ny firaisana voalohany dia tsy afaka andeha anao tatitra any Fianaratsoa voalohany ary fahadosonna be vavy zany satria dia androm-panjakana eto amin'ny firenena io mitovy lenta amin'ny androm-panjakana tahaka ny président république sy ny androm-panjakana hafa izay voafaritry ny lalàna eto Madagasikara. Nefa moa dia zay no zavatra miatra eo amin'ny fomba fifampitaizana ara-demokratika eto Madagasikara ary manahirana tokoa ny endri-javatra tahaka izany na dia ho an'ny vahoaka tsotra aza satria manjary lasa misambadidaka ny fomba fijerin'ny olona hoe dia tena olona misoratena atao voatango zany ireto solombavambahoaka ny Madagasikara ireto tonga ny Fianaratsoa raha ohatra ka ny fiaipetra raisin'ny fanjakana ny raisina no jerena ary tsy mamela azy anao izany tatitra izany dia ohatran'ny hoe mitombona ny fomba fitsaran'ny olona hoe tena tsy mety koa zany solombavambahoaka voafity tany Ambatondrazaka teto Antananarivo amin'ny faritra hafa tany Antsirabe mandeha makany Fianaratsoa. Tokony efa ho zatrany zany demokrasia zany tsika satria lalàna zany ary rehefa lalàna zany dia tsy misy amboniny zany lalàna zany nefa moa zany dia ny préfet ny Fianaratsoa zany no tsy mamela fotsiny zao ny olona anao an'izany andraiky ny voalaza ny lalam-panorenana zany ary fantatsika fa ilay préfet dia tena ao anatin'ny avinavina mihitsy no anaovany zany fifampidiniana zany fifampidiniana hoe ary mbola fifanajana zany hoe fifampidiniana zany fa raha ny marina dia mampahafantatra fotsiny ny préfet ny solombavambahoaka hoe andeha anao tatitra zay fa tsy mangataka alalana amin'ny préfet de police ny atao hoe solombavambahoaka zay zany dia tokony hazava amin'ny olona rehetra satria manjary lasa misy bingy manao matso eo amin'izany lafiny rehetrarehetra zany
de tsy mandeha ny fiainana ara-pomba demokratika eto Madagasikara. Tsy aivina fa nagaga ny rehetra ny hoe ny candidat oloolo Madagasikara amin'ny faritany ny Fianaratsoa dia namory olona tany Mananjary, nanolotra ireo candidat izay hifaninana amin'ny fifidianana oloolona dia nahazo lalana ary hitantsika tamin'ny hainao manjery rahavavy fa dia feno ny toerana nandraisana zany olo zany nagaga nefa manao ny asany solombavam-bahoaka voafidy ara-dalàna tao amin'ny boriboritany nisy azy tsirairay avy solombavam-bahoaka ny Madagasikara kanefa de norarana afano ny zavatra nitranga tany amin'ny toeran-kafa satria dia ilay toerana magro izay namorina ny olona de toerana mifefy ary fantatsika fa toerana manatompo araky ny voalaza ndrenjato teo dia fampafatarana no ataony ireo solombavam-bahoaka ny prefet ny olana nitranga de ny hoe to tsy tompona andraikitra ilay olona zay tompona andraikitra voalohany amin'ny fifehezana ny lafitany ao amin'ny tanàna ny Fianaratsoa zany de ny prefet satria dia tsy nisy akorina zay dinika tsy nisy ny ataontsika hoe traitement égalitaire na fikarakarana ny rehetra hitovy sata zany fa dia tsy niraisiny ireo tompona andraikitra zany tsy hita izy ny zoma tsy hita ihany koa izy ny asabotsy nefa fantatritsika fa dia solombavam-bahoaka ny Madagasikara no anao ny tatitra tany an-toerana izany moa no zavatra mitranga ary voapirofo hatrany fa ny panorama dia mametraka hatrany amin'ny hoe tsy tandalana zao fanjakana misy zao manitsakitsaka ny lalam-panorenana zay apatsahivina antsika ihany fa dia ny filohan'ny Repoblika am-perinasa amin'izao fotoana zao no nitondra lalam-panorenana tamin'ny taona 12 zay no ela farany angamba mojereva kely ny lafin'iny ao anatin'ilay hoe traitement égalitaire marina moa zany fa ao anatin'le mbola fianaran-draratsika de manao an'izay zany reo solombavam-bahoaka ireo mandeha manantona an'le préfet mandeha mampahafantatra azy fa raha ny marina tsy misy traitement égalitaire mihitsy tokony hidiran'izay lafin'izay fa tokony ordre hiérarchique satria ny hiérarchie no mipetraka zany eto amin'ny tany sy mafanjakana raha ny fomba firesaka azy dia ny président république no voalohany amin'izany androm-panjakana eto Madagasikara zany dia manaraka azy eo ny antenimera-pirenena dia ny antenimera-ndolona de ny gouvernement ny dikan'izay zany tsy misy mihitsy tokony hoe hevitra ho raisina ny amin'y préfet amin'izay lafin'izay fa manaraka ny hiérarchique izy tena ordre hiérarchique zany tokony fampiresahana amin'ny lafiny ohatr'izay satria io mantsy ny tena mahavoany ty Madagasikara ty zany mahavoany Madagasikara zany de misy ilay fahendrena lehibe ananantsika eto zany de ny fihavanana ary io fihavanana io tsy démocratie io tsy firaisakiny io zany hoe solidarité fa tena fihavanana io zany hoe io talohany zavatra rehetra raha ohatra ka nijerevantsika de manaraka an'izay zany le solombavam-bahoaka de manjary lasa lesoka zany le solombavam-bahoaka amin'izay lafin'izay satria manjary lasa any ambany le fihavanana zany ilay ordre hiérarchique manjary lasa problème zany zay eto Madagasikara fa rehefa haitsika mampivady n'lay fihavanana ao anatin'ny rafitra misy eto amin'ny fiainan'ny firenena de zay tsika vao tafavoaka eto Madagasikara rehefa ho tafavoaka amin'izay tsika dia hiazakazaka be tahaka n'ireny zavanitranga hatramin'izay teto Madagasikara reny satria fantatritsika fa ny toe-tsaina malagasy zany dia ianarana eraky ny université lehibe rehetra eran'izao tontolo zao ary anisan'izany moa averiky matetika zany hoe tany amin'ny université ny État de Washington any Seattle zany dia mba anisan'ny nanatrika an'izany ny tenako mikasika ny fomba fitantanana andrenam-pomerina ny tany sy ny firenena teto Madagasikara tamin'izany ianarana izy zany fa eto amintsika zany manjary lasa
atao fiatsaram-belatsia ilay fampiarana ilay fahendrena malagasy sy ny fihavanana malagasy amin'ny fomba amoretana araka ny lalàna eto Madagasikara. Eo zany tsy mety eo. Fantatsika fa nisy ny akony na tato anatiny na tany ivelany ny makasika any amin'ny hoe tsy misy demokrasia ao Madagasikara ary misy ny fanambarana zay nataon'ireo vondro ny solombavambahoaka RD ny amin'ny hoe misy connotation politique ity fitsidiam-paritra ity kanefa dia fantatsika hoe miainga mihitsy amin'ny famakina ara-politika ny zavatra misy tantanana ny firenena ireto vondro ny panorama miaraka amin'ny vondro ny parlementaire reto. Ahoana ny anjato ny fahitanao any satria dia hoe ngamo ny solombavambahoaka tsy manao politika. Ny asan'ny solombavambahoaka zany dia tena io zany ny tena politika. Raha ohatra io zany politika madio be satria io no atao hoe politika ho an'ny olona manana patanty satria lanim-bahoaka nambaran'ny fitsarana avy mombana lalam-pandrenana tamin'ny fomba ofisialy manetriketrika fa ireo no atao hoe solombavambahoaka eto Madagasikara. Kinona indray ara moa zany no atao amin'izany lafiny zany fa androm-panjakana mpanao politika mihitsy io androm-panjakana io ary ny politika atao anatin'izany zany dia politika tokony hifanentana amin'ny lalam-pandrenana. Dia natao tamin'ny Fianaratsoa zany dia fantatsika moa fa natao tamin'ny Fianaratsoa dia mazava fa nametraka ny olona zay nijery ohatra satria tsy afaka nyresaka moa zany tsika tany amin'ny kianja dia na amin'le tatitra nataon'ny solombavambahoaka dia voatery zany araka ny fomba amampanao hotron'ny ny MBS zany ny solombavambahoaka ny Madagasikara dia manao an'ilay fandaharana tsika. Dia ilay fandaharana zany nametrahana mihitsy teo mason'izao tontolo zao fa tsy misy andinin-dalàna ao amin'ny lalam-pandrenana io tsy voahososy eto Madagasikara. Zay resahanao rehetrretra zany dia fanososena ny lalam-pandrenana ary rehefa miverimberina ny fanososena ny lalam-pandrenana dia fantatsika ny vokadratsiny zany eo amin'ny lafiny fanaovana politika. Nefa moa zany ny antoko mivondrona ao amin'ny panorama zay maro anisa amin'izao fotoana izao raha ny suffrage exprimé farany no resahantsika raha demokrasia no resahana dia maro anisa amin'izao fotoana izao ny ao amin'ny panorama. Zany tsy mahamenatra zany ary zany tsy azo edimbarotra zany hoe nareo vitsy anisa nareo tahaka zao na tahaka zao tsy azo edimbarotra zany fa saingy zao zany any amin'ny reflet zany hoe nidindon'ilay mahamaro anisa any anivon'ny Assemblée nationale no tsy hitantaratra satria tsy proportionnel tsinona no fomba atao eo amin'le fanaovana fifidianana ho solombavambahoaka dia miatra ho azy zany ny raha ohatra moa reo indépendant reo zany mahatsiaro tena amin'izay hoe tena maro ny tsy fandika an-dalàna eto maro ny fandika an-dalàna eto Madagasikara dia mirona makaty amin'ny panorama zany reo raha ny tena marina no jereny ary rehefa tsy zay moa zany ny zavatra mitranga dia any anivon'ny demokrasia avolenta rehetrretra dia kibo mitsara tena ny olona mitondra amin'ny fanjakana na izy tahaka ny nataon'ny président Macky Sall zay tadidio fa voalany voaingana ary rehefa mandeha ny fitrangan-javatra ny Sénégal amin'izao tsika amin'ny teny zao dia nanokatra ny gouvernement tany izy ho an'ny antoko rehetra satria potika lay atao hoe majorité présidentielle. Majorité présidentielle io zany dia tsy mety io ao amin'ny Assemblée nationale io rehefa tena dinihana satria tsy dindon'ny zava-misy ara-politika eto Madagasikara tsony ny ao anivon'ny Assemblée nationale amintsika amin'ny teny zao dia anjarantsika zany no mitady hevitra indrindra fa ny mpitondra fanjakana ambony mandra-pahatonga n'ilay resaka politika ananika any amin'ny président zany dia anjarany loha mbola mijery ny fombafomba rehetra ara-demokratika eo amin'ny fomba hifanajana araka zany demokrasia zany eto Madagasikara dia hitantsika eo moa zany ny fomba atao ary zay no mahatonga antsika milaza hoe ny panorama dia mihevitra anana an'ilay posture zany hoe le endrika eken'ny vahoaka fa izy maro anisa ary rehefa izy maro anisa dia mitondra an'ilay fanazavana ara-pomba demokratika mazava izy dia rehefa manazava an'izay fomba demokratika izay izy dia mitrerina zany iretsy maro anisa IRD tsy anivon'ny Assemblée nationale dia milaza
fa tena connotation politika le zavatra ataony ny solombavambahoaka mandeha mitety faritra amintsika miteny zao ary mahavariny zany manjary mivadika ho asana milisy zany a ny asany retsy le solombavambahoaka tsy anatin'ny assemblée nationale retsy satria milisy miaro an'lay président ny république sy ny rafitra tsy mandeha eto amin'ny fiainan'ny firenena satria tsy mandeha mihitsy ange le rafitra raha mandeha ny rafitra zany a de tsy ohatr'zao zany ny fomba fatao satria mona ho azy teo lasa solombavambahoaka miaro zavatra tsy mandeha ary famadika mihitsy ngagaga izay no everana azy de ny hoe ny solombavambahoaka manao ny asany amin'ny ny fidianany vahoaka azy indray a no tomazo tsinny amin'ny hoe tsy manao politika araky ny tokony izy a fa mitady fanakorontanana eto amin'ny tany sy ny firenena fa ny solombavambahoaka zay maro anisa indray a no miteny a fa iretsy solombavambahoaka vitsy anisy iretsy a dia mandeha makany am'izay fanakorontanana zay ary tsy manao ny asany mifamadika tanteraka zany a ny raharaha amin'ny ankapobeny eto amin'ny tany sy ny firenena ary io no mahatonga ny groupe panorama topoklazy topokavy mampatsiahy foana ny amin'ny hoe tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ny tantanana ny firenetsika zay ndikan'le hoe vaky-pantsilana zany manao vaky-pantsilana ary ny vaky-pantsilana raha tena manao ny asana zany ny androm-panjakana mpanatanteraka dia mandray an'ireny vaky-pantsilany ho toromarika hoentina nitsinna ny diany ary eno ihany fa manitsy ny diany araka zany izy raha ohatra zao ny fotikevitra kapobe ny hitondrana ny lalàna ny filatanam-bola amin'ny taona 1 dia efa eno fa ny tantsaha zany no azo vahana lehibe amin'izay toko zany ny tenenina tamin'ny fianaratsoa hoe ino ty fanjakana manatanteraka raharaha ho an'ny vitsy anisy eto Madagasikara ty de ho hitantsika eo moa ny fomba fandehany zany lafin-javatra rehetrrehetra zany a fa adidin'ny panorama tsy hanenenany zany a tsy hoe malahelo fa tanterahan'ny fanjakana l izy fa faly azy tanterahan'ny fanjakana ny hevitra rehetra zay tiana atao a fa saingy zao rehefa anatanteraka n'le hevitra matoa tsy azonareo zany hevitra zany hatram'izay a de tsy nanananareo ary tsy nareo ny tompony a fa tokony misy ny fakakevitra républicaine eto Madagasikara ary tsy professionnel am'ilay izy ianareo am'ilay fomba fanao politika akapobeny zany a satria dia raisitsika foana hoe toma mianatra rahatra any raha izay no ilazana azy a ary ombenombeny no nitenenantsika foana ny hoe tsy fianaran-draharaha ny fitantanana ny raharaha-pirenena fa matoa miatrika mitantana firenena de manana politika mazava manana programma mazava ary manana paikady mazava narenana ny firenena ndrainjato resaka mafana amin'ity anio ity a dia ny makasika an'ilay couronne symbole ny ranavalona fahatelo zay raha ny fanambarana nataony filohan'ny république 13 taona lasy zay no noesona tamin'ny Madagasikara io iverina ao Madagasikara izy amin'ny rampitso lakamisy toy ny mahazatra moa zany dia ny fitondram-panjakana dia amin'ny fomba ivelany no hitenenany fa miasa izy ahoana ndrainjato ny momba n'io couronne volage io misy ilay taloha moa zany tamin'ny 2012 foresantsika eo rehefa avy eo ilay couronne andranavalona voalohany zay tsy hita fa mahakasika n'ity symbole ny fiandrianany ity 13 taona teoriana miverina izy inona no azo ambara ny tenako moa zany raha vao naheno an'ilay resaka dia nafangaroko be izy io hoe everika fa hoe hita zany a ilay couronne very indrindra na ny tena koa aza nahazo an'ilay fampalalam-baovao de hoe hita zany ilay couronne very ay moa zany a lay couronne ranavalona fahatelo a tavela tany Frantsa zay mipetraka tao amin'ny musée de l'armée nanomboka tamin'ny taona 1790 no resahana am'izao tsika amin'ny tena zao de anaovako azafady zany a ny fomba fanazava-kevitra tahako zao raha io couronne io zany no everina fa fiandranan'ny firenena de tsy fiandranan'ny firenena tsony io satria latsaka tany a ny fiandranan'ny firenena latsaka teny am-pelatanana ny vato
nafahana nitondra amin'ny firenena tamin'izany fotoana antony resy anady arytsika ary tamin'izany fotoana zany a de fantatritsika fa na tsy tonga teo ary amin'ny frantsay a de efa nanomboka goragora be zany a ilay fanjakana tamin'izany fotoana zany tsy mbola vita kory ny pacification amin'ny Madagasikara zany hoe efa mivadika ho nation zany Madagasikara no latsabato tanana zany a ny fanjakana merina tamin'izany fotoana zany a dia Ranavalona fahatelo no misolo tena azy tamin'izany ary fantatritsika fa niteraka resa be mihitsy a ny andro voalohany na tongava ny miaramila frantsay a teny Fort du Chêne tamin'izany fotoana zany de nalaza ny amin'ny hoe mafy hoe mafy zany ady tao andriby zany ary rehefa nanao tatotra ny olona de nilaza hoe ahona mifandeha fa mafy tsy mafy noho ny tao andriba fa tsy mafy noho ny tao andriba tsy mafy noho ny tao andriba fa avy aloha hiakatra ifanatrehana raha ny anjala moa zany no niteny an'izany tamin'izany fotoana zany a ary vao mipoka fotsiny ny tafondro anankiray a teny Fort du Chêne de avy hatrany de nanangana saina fotsy ny fanjakana malagasy tamin'izany fotoana zany dia hitatsika amin'izany a fa tsy zay lay fomba fiady ny fanjakana malagasy raha mifanjakana merina fotsiny marina fa efa nanomboka hoe navita ny fédéré ny Madagasikara ihany ny fanjakana merina hatrany Maradama voalohany a satria efa tonga hatrany Antsakalava izy efa tonga hatrany Betsileo izy a sy ny etsetretsetra efa tonga tany Tomasiny izy a ary Ranavalona voalohany ny taorinan'izay a rehefa niteraka ny complot satria fantatritsika fa complot na tonga ny Radama voalohany niala teo amin'ny fitondrana be de be ny tantara zany nilazan'izany lafiny zany a fa naoinona complot satria ny finarabavana andrenam-pomerina de tsy zay ny fomba fifantamiasa-pahefana teto Madagasikara fa nanjary lasa Ranavalona première ny teo a nefa moa Ranavalona première rehefa tena dinihana de naka ny lesona tany amin'ny andrenam-pomerina nampivady azy tamin'ny modernisme nentin'ny Ranavalona voalohany sy ny vazaha zany tamin'izany fotoana zany a indrindra ny gouverneur Farquhar tatsy Nosy Maurice de karazany efa anglicisé zany tsika zany hoe efa nanaraka ny fotopisaina anglisy tsika ary ilay miroara tsy mandainga eny Ambomanga fantatritsika fa io dia nomen'ny Grete Maver zany hoe le mpanjaka vavy reny tany Grande-Bretagne zany a io miroara io ho an'ny sy le miaraka an'le buffet ho an'ny Ranavalona voalohany a de ny fanolorany azy tamin'izany hoe my sister Ranavalo zany hoe tena ranabavy my sister zany hoe fa tena nikena zany a tany amin'ny Ranavalona voalohany zany a fa fanjakana zany a ny fanjakan'ny Ranavalona teto Madagasikara aty amin'ny Ranavalona fahatelo izy mbola tsy vita ihany ny pacification a fa saingy efa goragora be voalohany aloha zany a ilay rangaha vadiny Ranavalona fahatelo a de fantatritsika fa le rangaha be prime ministre zay efa vadiny rehetra teo aloha de manjary lasa misy tsika moa zany komontemontena be rehefa miresaka ny tantaran'ny fanjakana merina io a satria ao ihany lay hoe masina mpanjaka amintsika de misy ihany le akitandritandrina amin'izany lafiny zany fa ny mpanjaka vavy a dia ny akabeazany matin'ny syphilis matin'ny miangatra ary zay lafiny zay zany tokony ho jerentsika eo amin'le fomba fivoaran'ny Madagasikara hoe makaiza marina ty fivoaran'ny Madagasikara ty ary ny tsy hoe tsy tokony averina ny satroboninahitra Ranavalona fahatelo fa saingy zao any fanjakana frantsay iny le vao tena resahana ary eo indrindra ny adevitra am'izao tsika miteny zao satria ny filohan'ny république raha nanao ny fanambarana ofisialy ny momba nyty satroboninahitra ty de niteny fa restituer izy zany hoe nalainy ny fanjakana malagasy tamin'ny fanjakana frantsay teraka resabe any ivelany nefa le izy satria ny any de miteny hoe nampindramy ny musée de l'armée ity satroboninahitra ty de hitatsika zany fa mampisavorivory saim-bahoaka hoe inona no azo ambara ary zay moa hitatsika fa tranga miverimberina matetika amin'ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao teny hoe tsy fametrahana ho lara-pamenana zay mangarahara ara-pitantanan'izay a sy ny raharaha ambara amin'ny vahoaka malagasy ahoana marina ndrenjata ny momba ny zanjahatra raha ny tena marina zany a de tokony mazava ny communication amin'ny fanjakana malagasy
inona marina zany a ny tena fifanarahany a amin'ny musée de l'armée any Frantsa. ovinany nangatahana toninina ny fifanarahana verina sa indramina zany rehetra zany de mampalahelo ary amin'ny conférence de presse nataon'ireo le député IRD zany zay maro anisy ao amin'ny assemblée nationale de milaza fa tsy azo ekena mihitsy a ny verenan'ny fanjakana ny amerenana ny fanjakana any amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tsy zany ange ny resaka ifanaovana eto Madagasikara miezaka manao vakim-pantsilana ny demokrasia tsy ajaina ny tsy fanajana ny lalam-panorenana tsy misy resaka mihitsy hoe ndahaverina amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana fa Andriamatoa Marc Ravalomanana zay manana apatsahivy koa fa manana 2,100,000 voix ary rariny loatra raha lehibe ny mpanohitra satria ny lalam-panorenana mihitsy ny mametraka hoe nyresan'ny fifidianana dia azo ambara avy hatrany lehibe ny mpanohitra na de tsy misy azy ny fifidianana ao anatin'ny vondron'ny mpanohitra kanefa ny vondron'ny mpanohitra mihitsy no nametraka ny filoha Marc Ravalomanana ho lehibe ny mpanohitra ofisialy ary zany natao hoe règle non écrit zany mandeha ho azy zany na ohatra ka tsy resahana azy satria zay no izy ary raha ny tena marina raha hoe mbola tsy misy ilay lalàna fejoro zay mametraka an'ilay lehibe mpanohitra ao anatin'ny assemblée nationale de mazava fa tokony hoe ny député intime zany no lehibe mpanohitra ao anatin'io satria deuxième partie de Madagascar izy raha ohatra ka ny opposition en parlement zany no resahana am'izay lafin'izay de nefa koa moa zany ao anatin'ny Sénat de mpanohitra daholo zany zao ny eo am'izao tsika miteny zao de anjaratsika no mijery an'izay lafin'izay ary zay tokony ahafahana mampivady n'lay fihavanana sy ny lalàna ny tokony ataotsika fa tsy hoe andeha ifanososy amina zavatra tena mampime satria mampime be zany hoe ny président Marc Ravalomanana tsy tia tanindrana tena varina mihitsy azy zany miresaka am'izany lafiny zany le ambarako moa fa lasa milisy lay parlementaire maro anisy ary ny tena olana zay le nambarako teo hoe ny fomba fanaovana politika dia mila enarana ary tokony professionnel ny manao politika satria tsapatsika zany zao anatin'izao fitantanana zao toko vavy fa tsy professionnel ny mpanao politika zay mitondra de mazava loatra raha toka forme sisa no itenenana fa miasa ho an'ny sarababem-bahoaka ny fitondrana fa iverenako kely ndrainjato le resaka satroboninahitra teo ny hoe tamin'ny 2014 de fantatritsika fa ataoko hoe raha goavana teto amin'ny tany sy ny firenena raha miresaka fiandrianantsika dia ny navereza n'ilay satroboninahitry ny Ranavalona am'izao tsika miteny zao mamerina lay tantaro lay tantaro mpiandrianantsika dia tsy fantatra moa tamin'ireny vanim-potoana ireny raha tsahivina dia nisy ny atao hoe commission mixte d'enquête nosokafany ministère ny kolotsaina tamin'ny vanim-potoanany fa tampotampoka teo dia tsy nekeny zany fa noraisiny commande gendarmerie ny enquête non classé izy hatramin'izao tsika miteny zao tsy zany ve ny tokony olaram-pahame analoha satria nanantsika fa very ahoana ny famakiny rehetra azy ny famakiny renjato azy satroboninahitra foana ny resaka eto classe toko vavy ny tetezamita moa no nanary an'ilay satroboninahitra tamin'izany fotoana zany de tsy vaky ny trano tsisy vaky ny trano tsisy inina de planton anankiray gardien anankiray no mihiboka any tamin'ny mora de mahavariana zany ny zavatra mitranga ary ny zavatra ohatrany mantsy ny objet de valeur ohatran'ireny satroboninahitra reny zany sarotra feniny reny ary tena olona tena professionnel vao afaka mivarotra an'ireny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tena olona tena mahay mihitsy zany kinga eo amin'izany atao hoe fahalalana ny atao hoe patrimoine zany sady patrimoine mondial ny rova manjakamiadana raha teo fa miroso makany amin'izany lafiny zany fa tsy de tena hidirako loatra iny satria sovery indray ary ty zavatra ao angatahantsika ity no tena problema amin'ny lafiny zavatra maro satria tsika nge ity an'izany mangatangataka zany de rehefa avy eo
potika na simba na very fotsiny ny zavatra atao am'izay lafin'izay fa vonina vetsika am'izay lafin'izay fa raha ny tena zavatra tokony atao zany raha ohatra ka tena hoe manao an'izay équilibre régional zay na hoe manao brassage ethnique ny fanjakana am'izao fotoana zao a de tokony lohan'ny mpanjaka toera zany a no naverina niaraka tamin'io satroboninahitra satria efa nanaovana fangatahana tamin'ny pomba ofisialy zany a tany aloha be tany a ary efa manaiky ny frantsay zany a ny amerina lohan'ny mpanjaka toera io zany a zay mipetraka ny amin'ny musée Quai Branly amitsika am'teny zao a de tsy hoe ny azy ihany no any fa be deabe ny taty Afrika zany rehefa mampandry tany ny olona de tapahany lohany de oentiny any amin'ny administration centrale lany France zany de hoe ty fa vitanay pacification fa ty lehibe endry zareo fa tena matinay ty ny lohany de reny moa indraindray izy ireny any amin'ny musée de l'homme indraindray ny mpanjaka toera moa zany de ao amin'ny musée Quai Branly ka afafa be zany ny fomba fanaovana politika eto hoe io nge tsy fomba fanaovana politika hoe taidrinao mandroatra fotsiny ianao de tonga de manao valibondana hoe satria zao tsy zany tsony midepasy an'izany ny fomba ataon'ny panorama amitsika am'teny zao ny panorama rehefa miresaka tsy miresaka tsony hoe satria nanao an'izao ny anina de zao zany no ataonay tsy manao an'izany mihitsy ny panorama fa ny panorama de milaza manazava araka ny lalàna hoe ty io ary manazava mifitrangan-javatra hoe mandainga ve le mpitondra de lazainy panorama io mandainga le mpitondra rehefa hoe misy olona sepotra noho ny antsojay ataon'ny mpitondra de voalazo amin'ny lalam-panorenana fa tsy misy olona azo sambosamborona fahatany tsy amin'ny antony de milasa mpanohatra hoe zao ange ny anton'le raharaha de zay nge io ataon'ny panorama io fa tsy hoe ifaninana aminareo amin'ny ratsy akory ny ataon'ny panorama fa miezaka mitondra zavatra tsara narenana nyty fireneny ty ho any amin'ny tombontsoa iombonana eto amin'ity firenentsika ty ary izay indrindra ndrainjato nyresaka ny lohan'ny mpanjaka toera moa ianao teo hoe zay fahaizana mandanjalanja ny lara-pahamehana sy mametraka an'izany eto amin'ity fireneny ty ho anay groupe panorama de mipetraka foana ny amin'ny hoe hitantana firenena de tsy maintsy miverina amin'ny fanajanana ny lalàna aloka ny lalam-panorenana raha hitsakitsahanao moa de toy ny ahoana zany no ahafahanao mitantana n'ilay firenena mba anaraka an'izay lalàna mifehzay ny vahoaka fehezina atao anatin'ity firenentsika Madagasikara ty ny manaraka zany am'izao tsika miteny zao ndrainjato resa be ihany koa amintsika miresaka zao dia eo moa iny satroboninahitra iny tsy tianao iverenana le izy fa ny amaranako azy angamba momban'iny de zao nge lay lazaina fa tompona andraikitra nangalatra n'lay satroboninahitra tamin'ny 2012 dia nogatraina fa tsy voaverina mihitsy nge araka voalazana teo hoe tsy azo afenina lay satroboninahitra fa tsy voaverina hatramin'izao tsika miteny zao raha misy atoko izay fiandrianam-pireneny zay raha misy izay ataoko hoe lara-pahamehana amin'ny fametrahana ny mahizy atsika izay tsy tokony ve fotoana ary hitakina hitadiavana mihitsy azy azo atao an'izany satroboninahitra raha navalina voalohany zay very tamin'ny fotoana teteza mihitsy zany ny mpangalatra tsotra raha indraindray anaovana prime be mihitsy ny ikaroana azy maika moa zany fa atao hoe fiandrianan'ny firenena ary eto zany de manipika kely fa raha navalina reniny zany no azo lazaina hoe nationaliste patriotique gasy tena titandrazana be mihitsy zany fa satria izy nanohatra amin'ny frantsay tamin'izany fotoana zany de natao hoe tena io tena loza be ho an'ny kristianina io loza be am'izao sy zao io zay nisy satria raha navalina voalohany dia tena nampivady ny asin'ny tany amin'ny fomba mampanao rehetra manerana amin'ny Madagasikara iny telo nanandrana miditra tao masina ny sambo de guerre frantsay fa mpotehany tena nataony motsana ary ny fomba nahafantarana tamin'izany nahafantarany hoe tonga ao le sambo anafika amin'ny Madagasikara de zavatra mbola mampiaiky hatramin'izao ary rehefa mandeha any ampovoan'ny alana ianao ary anisan'ny mba nanana an'izany herijiky zany mba
nanao ny fitsidiana ny atiala malagasy indrindra ny alatsinanana zany a de mahita ny fomba mampanao malagasy maro de maro zay tsy hitanono zay tokony mbola ho fantaritsika eto amin'ity Madagasikara ty ary ity Madagasikara ty a de efa fantatra rana valina première tam'izany a fa nosy anankiray a mbola tsy niletika tany anaty ranomasina ary manana ny asany manokana de izy arany nampahafantatra azy an'izany lafindrehetra zany de rehefa miresaka amin'ireo mpitana ny netindrazana rehetra any anaty ala ianao a de mahafantatra fa ain'ny mpanjaka vavy ranavalina reniny zany ary fantatritsika fa rehefa mandeha am'izany lalan'ny mpanjaka zany ianao a lalan'ny mpanjaka mantsy tsy ny lalan'ny galeny iny RN 2 iny lalan'ny galeny iny fa ny lalan'ny mpanjaka mandeha mandalo an'andramo mamovoka tia Belambo Andapa de mivoaka makany amin'iny sisiny atsinanan'ny Madagasikara iny zany a voaka mivavatenina zay miakatra littoral izy zany rehefa aveo ary fantaritsika fa ny ingénieur gasy anisan'ny kalaza rehetra teto Madagasikara rehefa anao ny tracé ny autoroute tokony ampitoy an'Antananarivo amin'ny Toamasina de iny lalan-dranavalina iny ihany no tena masahandry zareo fa le anankiray lalan'ny galeny iny nanaovana ny smoothie sy ny etsetera zay de davin'ity fanjakan'ity averina moa ny smoothie am'izao tsika miteny zao amin'ny alalan'lay hoe tanamaro ny asa tanamaro amin'ny andro sabotsy no ampiasainao ny olona nefa tsisy indaminité tsisy nino fandroahana azy anao atao am'ireo mpiasa manatanteraka am'izany a de hitantsika fa tsy de mety loatra zany ary zay fomba mampanao zay a mbola hita tara ohatrany hoe am'lay fizarana ny vary mora de mitaraina ny olona any amin'ny faritry Fianarantsoa ohatra hoe zay ngeka angalana vary stock tampon de zarain'ny fanjakana mbola tsy voaloha vola malaza de malaza zany le fomba mampanao ny galeny zany zany mihitsy le fomba mampanao ny galeny zany fomba mampanao zany a zany fomba fanao politika zany fomba fanao politika fa tsy zany akory no ataon'ny panorama ny ataon'ny panorama zany de manazava ny amin'ny hoe tokony arahana ny zavatra misy eto Madagasikara de iny no mibaiko ny andraikitra rehetrrehetra fa tsy hoe te adio anao eto Antananarivo renivohitra de na dia sakafon'ny olona lesakany atoandro azy satria fantaritsika fa teo eo Analakely eo de misy an'ireo le bouffe rapide reo zany le camion bar de reo zany a nofoanana vetrany fa hoe maloto zany ho an'ny mpitondra fanjakana zany de misy izy no afaka mametraka an'le décret hoe zao no atao hoe fahadiovana ny fahadiovana nge miainga amin'le vahoaka malagasy fa tsy hoe miainga aminareo mpitondra reo e ary initiative ny vahoaka malagasy a no mametraka an'le fidiovana araky ny tamberim-bidy averinareo nareo nge tsy mamerina tamberim-bidy mihitsy aiza zao ny asa foron'ny fanjakana io ny bouffe rapide nge ny anankiray eo fotsiny fantatro vary telogony isan'andro de jerevo ny chiffre d'affaires-n'le olona am'zay hitantsika ihany koa reo mpivaro mandeha manao police volera amin'ny mpitandro ny filaminana eto Antananarivo am'izao fotoana zao a nefa fantatsika fa ny classe moyenne no any mampandeha ny raharam-panjakana am'izao fotoana zao ny informel no tena mampandeha ny économie atsika malagasy am'izao tsika miteny zao a dia aiza zany no aviny ireo ataontsika hoe mpivaro mandeha aiza no avy ny bouffe rapide satria dia noho zay fisehoana ivelany zay fa manao zavatra ary zay moa spécialité ity fanjakana ity a dia mandeha makany amin'ilay fivoizana ny atao isan'andro kanefa fantatra fa tsy lara-pahamehana lara-pahamehana ho an'ny malagasy am'izao fotoana zao de ny famokarana ny fanabeazana ny zanany lara-pahamehana ho azy dia ny rano fisotro madio ny herinaratra fantatsika ho resantsika io indranjato amin'ny zoma zao angambany a ny makasika ny olona ny jirama satria dia mikaikaika ny isam-baravarana makasika ny jirama kanefa misy ny filana misy ny potentialité raha zay no lazantsika azy na ny rivotra na
ny rano na ny masoandro eto Madagasikara de fantatritsika nefa fa mbola miantehatra trany amin'ny mpamokatra herinaratra ny jirama resantsika eo amin'ny fotoana mampety azy indrenjato iverenako kely lay fomba fanao politika zay fantatritsika hoe mandeha makany amin'ny kitsapatsapa mandeha makany amin'ny kiandranandrana tsapa fa tato anatin'ny fotoana fo zay de miezaka mamono afo mihitsy ny fitondrana malagasy ampitenenina avokoa io olona rehetra io na ny momba ny vatstsinjo na ny momba ny tosika fameno momba n'lay raharaha kere zay mampikaikaika ny any atsimo am'izao tsika miteny zao satria de vola tsy toko tsoforoana no navoaka ny fitondrana malagasy any kanefa de mbola misy ny maty indrenjato zay moa le hoe kitsapatsapa zany rehefa mitondra fanjakana de zao zany no alehany ary fantaritsika fa ity moa zany de ohatrany anaovana masobe tsy mahita ho an'ny voaka malagasy mikasika an'le colisée anatorovangy io zavatra atao io hoentina anaovana masobe tsy mahita amin'io fikitihana ny vakoka ao anaty rovo io ange zao zavatra atao rehetrrehetra zao de ho sarotsaronana amin'ity hoe saribonahitry ny mpanjakavavy ranavalina fahatelo ity fantaritsika fa miteraka fisaraham-bazana eto Madagasikara mihitsy io fikitihana ny rovo io ary mifametrahana le colisée ao amin'ny tanànany manjakamiadana ary fantaritsika moa zany rehefa mijery an'io tanànany manjakamiadana io de any amin'ny zorony atsimo atsinanana no ametrahany an'lay colisée fantaritsika fa ny mpanjaka voalohany nanjaka teto Analamanga za dia ndrodana ny lapanatsangany tao amin'ny faritra io satria io faritra io rehefa ny malagasy no mijery azy ny masona malagasy no mijery azy io no atao hoe zoronako ary ny zoronako zany poulailler zany amin'ny any zany natao hoe fanaovana fiarina fitsinjovana vody andromerika fampikotrehana ny akoho fa tsy any ny fiheveran-draharaha ary zay moa ny anatra tao amin'ny annexe lycée Galeny tao de mahita fa miotsaka foana io parti any amin'ny faritra io zorony ao io zany isaky ny fahavaratra tena mahery vaika de miotsaka foana ary zay no antony anaovana ny le tohana arabato be ao ambany eo indrindrindrina moa fa no tapahany sasany zany ireo lay amontana tao anatin'io faritry ny lapamanjakamiadana io dia fantasika voatapaka roa volana na telo volana teo eo izy iny de iny rehetra iny ny rovo ary tsy milaza zany renjato hoe mety hoe fifandrifinjavatra zany hoe io araha fa nisy lozany tranga na ohatratra zany fa mbola tsy mazava ihany keo moa inona hoe acte criminel na inona ny tena accident ve sa acte criminel mbola tsy fantatra zay lafin'izay misy mpanao politika mijoro vavolombelona fa acte criminel asa tsaronao ngamba ny fitsotono enquête moa ny anarany fa nisy zany zavatra nitranga zany momba ny rova de anjara amin'ny fanjakana zany no mijery an'izany lafin'izany manadiady ny fomba mahamarina na tsy mahamarina zany fa tsika zany mikororoka fotsiny zany no ataotsika eto hoe tsy mety zao fomba fitantanana ny fiainan'ny firenena zao hoe anaovana kisarinady ohatran'izany fotsiny voaka malagasy ny voaka malagasy ange am'izao ka efa miomana ny amin'ny andeha andoha ny karamampampianatra fram amin'ny afaka ray volany de be de be ny tsy nandefa ny zanany nianatra tsony satria hoe rehevo tena mbola andoha ihany ndray de sahiran'zay zao ara zao tratran'le confinement tsy nahazo ininona mihitsy de inona no atao am'izay lafin'izay zany no tokony ho masahany io fanjakany io ary zay nge no mahatonga le fomba firesaka hoe rehefa latsaka katerena no mpitondra faratapony no mpitondra milaza fa mitondra ny fanjakana zay setrasetra mihitsy moa hoe zay zao maronisa de efa tsy samy teny an'izany tsony izy hoe izy maronisa am'izao fotoana zao fa vulnérable zany hoe tena mali ny toerana misy an'zareo am'izao fotoana zao noho ny fanazava-kevitra ataon'ny panorama
noho ny ezaka rehetra ataon'ny olona mana-tsaina rehetra eto Madagasikara manam-panahy rehetra eto Madagasikara hoe sao azy tokony mba hodinihana tatabatra boribory a ny endri-javatra eto Madagasikara, ny endri-javatra miseho eto Madagasikara. Nefa moa zany a tsy zay ny zava-misy mitranga amin'izao fotoana zao fa dia manao amboletra ihany ilay fanjakana, manao ny tiany atao ny fanjakana amin'ny zavatra rehetra atao a, fa tsy zay tiana atao zay no zava-dehibe fa zay le antso ataon'ny mpanohatra maro anisa amin'izao fotoana zao hoe andao ary a ifampidinika mba hijerena ny tombontsoa ambonin'ny voaka malagasy a, rehefa tsy vita amin'ny fanjakana mamaholana amin'ny fampianarana dia andao dinihana zany e. Ary azavaina ombenombeny fa asan'ny fanjakana satria zay no ny fitianana azy dia ny hitondra vahaolana azo tsapaitanana ho amin'izany olana rehetra zany ara-pitantanana eto amin'ny tany sy ny firenena ary mitodika hatrany amin'izay tombontsoa imbonan'izay. Zay indray tompoko lasy tompoko vavy no mamarana ny fandaharantsika anio 4 Novambra dia mametraka ny mandram-peona isa-tokantrano makasitraka tompoko. Veloma tompoko.